misaotranao jeso malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya. Miarabanao indray nandritra ty fotoana fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nisolo anay. Misaotra noho ny fitahiana manokana izay atosaka ao aminay, na ny ara-nofo izany na ny ara-panahy. Misaotra noho ny fahasalamana, misaotra noho ny masoandro ny rivotra hiainanay. Misaotra na dia mety misy tsy salama aza aminay reto, fa eo mandrakariva ianao amin'izany toe-javatsarotra izany. Mangataka izay mba ho avelanao ny fahotanay ary toetra ty amponay ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka hiteny ianao amin'ny alalan'ny lesona izay ianaranay eto, ahatonga anay handroso bebe kokoa amin'ny fanarananao ary andraisanay hery izany eo ampiandrasana ny fiverenanao. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany nanononana mivavaka. Amen. Lohatenitsika androany dia hoe tsy mila miandry pastora. Tsy mila miandry pastora. Rehefa mandinika tantara fiangonana adventiste isika dia mazava fa tsy nametraka pastora voakarama takany ataon'ny fiangonana ankehitriny isika tany am-piandohana. Evangelistra mpanangana fiangonana takan'ny apôstôly Paoly kosa no pastora tamin'izany fotoana izany. Nivezivezy ankalalana tany amin'ireo toerana nofidiny, nitoro ny havatry ny anjely telo sy nanorina fiangonana vaovao ireo evangelistra ireo. Na tsy nametraka pastora hitarika amin'ny fiangonana aza isika, dia ny loha sy ny diakona no nanao izany. Rehefa dinina araka ny hamarita amin'ny baiboly azy ireo andraikitra ny mpitarika roa ireo, dia hita fa saika mitovy tanteraka amin'ireo pastora karamaintsika ankehitriny. Na dia antsitrapo tsy andraisaka raha maza no nanompony. Ny fahamarinana mahafinaritra dia ity. Voalaza ao amin'ny baiboly fa fanomezam-pahasoavana ny asany mpitandrina. Ary efa mpitandrina rahateo ny mambra ny fiangonana tsirairay. Koa efa misy olona izany ao amin'ny fiangonana izay manana fanomezam-pahasoavana ilaina ho amin'ny fitariana, ny asa fitoriana, ny famahana sy ny fiahinan'ny hafa ao am-piangonana. Nahazoana nampiasa vola na nampariana aingana ny havatra adventista maneran-tany izany. Izany hoe i Jesosy no nitandrina fiangonana adventista voalohany tamin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavan'ny mambara tsirairay. Angamba fiangonana tsy misy pastora misy anao ankehitriny, na mahalana no ahafahan'ny pastora mandalo. Toerana mety indrindra ho an'i Jesosy ny fiangonanao azony miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mampiasa anao sy ireo mambra namanao hanampy ny fiangonana amin'izay rehetra ilainy, hisian'ny fifampitsinjovana sy ny fitoriana filazantsara amin'ny fiarahamonina manodidina. Raha ny marina dia mety ny fiangonanao no manakaiky indrindra ny tanjon'Andriamanitra tany am-piandohana ho an'ny tenan'i Kristy. Rehefa voaositra ho mpisoron'Andriamanitra Aarona sy ny zanany dia nomena 7 andro mba handininy ny andraikitra lehibe nomena azy. Fotoana nandinihan'ny tena sy ny vavana izany mba hitahian'Andriamanitra ny asa fanompony. Misy amin'ireo lafim-piainanao ve mila petraka eo ambany fifehezan'Andriamanitra? Misy fahotana tokony ilaozana tsy angataham-pamelana ve?
misy fiofanana na fitaovana ilainao ve mba ahombiazana. Manokana herinandro a hifandarana amin' Jesosy ary tsarovy fa mila manao izany mpisorona rehetra fa tsy anao ihany. Ka inona ary ny azontsika atao mba hiverenantsika amin'ny fomba fiasan'ireo fiangonana kristiana adventiste voalohany amin'ny lafin'ny fitoriana filazantsara? Tokony anao izany ve isika raha araky ny hevitrao? Ahoana ny fahitanao an' Jesosy ary inona ny asetrinao ny fahitana an' Jesosy araka izany? Le isika androany dia maneho fa na dia tsy misy pastera, tsy misy pastora aza ny fiangonantsika ary tahaka tamin'ny andron'ny apôstôly, ny olona sy ny diakona, ny mambra tsirairay dia efa toy ny mpitandrina hozy izy. Dia afaka ampiasain'Andriamanitra ary manakaikikaiky kokoa an' Jesosy isika. Ka dia aoka tsika tsy raviravin-tana na hiandry ny pastera fa tsika tsirairay avy matombatsoan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana misy atsika dia ampitandrina. Ary tarehy amin'ny farany tarehy dia nanao antso izy, ohatra ny Arona sy ny zanany rehefa voaozitra ho mpisorona dia nanomena herinandro andinin-tena. Tsika koa entany nanao an'izay herinandro fandinihan-tena manokana hifandarana amin' Jesosy izay mba ahafahantsika mahomby sy manao ny asan'Andriamanitra araka ny tokony ho izy. Ety am-pamaranana dia andeha isika hivavaka. Mankasitraka Tompo malalo ny amin'ny teninao sy ny havatra. Tsara sarobidy izay nomenao. Mampatsiahy anay fa nofidianao izay hanao ny asanao, matoa antsoinao amin'ny fiangonana misy anay tsirairay avy. Io izay mba handray izany andraikitra izany ampahamatorana sy tena zava-dehibe. Ka tahaka ny nataony Arona rehefa voaositra ho mpisorona izy sy ny zanany dia anokampotoana izay andiniana sy hifandarana aminao Jesosy, anadiovanao anay, ampianaranao anay, hitarianao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho mpiasa tsy mahazo henatra eo anatrehanao izay. Io ny faniriany tsirairay avy anao ny asanao mba hanafaingana ny fiverenanao, mba ho hamovo ho atsara izany. Ary io manokana izao mpiaino izao sy ny ankohonany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana mivavaka. Amen. Eny ary dia izay indray no mamarana fotoanantsika amin'ity androany ity. Mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.